toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Fototra azo antoka no iainanao olon'i Kristy. Ny tompo dia nanorina fototra mafy sady mahasoa na ao anatinao na eo amin'ny Jerosalemanao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 40:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia izao lazain'i Jehovah Tompo, indro izao no efa nametraka vato ao Ziona, dia vato voazatoetra, vato tsara izay fehizoro voaorona ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino. Dia i Kristy izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthiana 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia i Jesosy Kristy. Aokary ianao, ino sy hanaja izany? Araka ny voasoratra ao amin'ny Timoty 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara, sady manana izao tompo-kase izao, ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Mahereza, vavaka isika, ray eo, ampio aho mba ho mafy orina eo amin'ny fiainako Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-pioana tompoko.